Zay ka tsy ianao mitarika anay Jesosy ianao ny teny aminay fa ka misakaka aminao zay dia tsy mahay manao na inona na inona. Tompo ka hizaka ny teninao dia aoka ho levina ny manofo rehetra Jesosy malala fa aoka ianao no hita sy ho voambaka Jesosy malala. Mangataka fanahy masina, mangataka Jesosy any amin'ny famindraponao, mangataka fanahy masina manginao ny fony tsiraikay avy aiza mandray ny teny ary mandritry ny fotoana iainany, mandritry ny ty tontolo andro ty, dia mangataka aminao a Jesosy aoka ianao no ampatsiahy ny teny ary mba ho hainay any mampiaina sy miaina ny teninao. Mankasitraka feno anao zay Jesosy amin'ny nakanao mavonjy no angatanay izany amen. Maza ho toerana tompoko. Dia ankasitraka an'Andriamanitra manokana ny tombontsoa-pahasoavana mbola ahafahana hoe mizara ny teny. Ary te ankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra koa nanome ny alalana afaka mitondra ny teny androany. Amen. Ny teny izay ho zaraina androany dia mitondra ny lohahevitra hoe mitady ny fankasitrahan'Andriamanitra mba hampifaly an'Andriamanitra. Amen. Indraindray tsika rehefa mafana fo zay dia hoe andeha hitady ny fankasitrahan'Andriamanitra, hitady ny fankasitrahan'Andriamanitra, hitady ny fankasitrahan'Andriamanitra tsika indraindray satria te azo tombony ao ambadikin'izay fitadiavana ny fankasitrahan'Andriamanitra izay. Fa izao ny tena sitrapon'Andriamanitra, mitady ny fankasitrahan'Andriamanitra mba hampifaly an'Andriamanitra. Amen. Olana lehibe eo amintsika zanak'olombelona tsy fahafantarantsika hoe iza moa isika eo mason'Andriamanitra. Indraindray zany misy ohatrany hoe crise d'identité, tsy fantatritsika hoe iza moa tsika dia mifotsika maraina dia miaina aina fotsiny amin'izao. Fa nefa n'izao misy tombam-bidy zay efa napetraka Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy. Tena hoe teo amin'ny voary rehetra izay noforon'Andriamanitra dia tena hoe tsika olombelona nataony niavaka. Amen. Eto am-panomboana dia te hampahery anao sahady ahako fa hatramin'ny voalohany tamin'ny fiandohan'izao tontolo izao dia izao ny voasoratra ao amin'ny ohabolana toko 15. Ohabolana toko 15 andininy fa 30 sy faha 130 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mpitamarika teo anilany aho sady raviravo isan'andro ka ny lalao mandrakariva teo anatreny. Eny nahafaly any tany nataony honenana ary naharaviravo ahy ny zanak'olombelona. Fa kikikely amin'ny teny frantsay le izy dia ho azonao tsara. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Amen. Jesosy ny teny an'ity teny ity. Hozy izy Jesosy voatany ampiandohany zany, mpitamarika teo anilany hozy izy mpitamarika teo anilan'Andriamanitra iray izy. Voateny ampandohany dia ravoravo isan'andro hozy izy ka milalao mandrakariva teo an'Andriamanitra iray. Nahafaly aho hozy izy ny tany nataony honenana. Andriamanitra tsakovitsaka fa ny teny hoe ary tsara indrindra ny zavatra rehetra izay noforoniny ary naharaviravo any zanak'olombelona. Voatany ampandohana dia naharaviravo an'Andriamanitra nanana plasy miavaka teo amin'ny fony Jesosy ianao. Amen. Dia jereo anie androsy any tsika hoe fa maninona ary tsika ny miavaka. Vakitsika ny Genesis haiko hoe efa hainao daholo le tenin'Andriamanitra fa vakitsika mba tena hoe hiverina indray hoe tsika ngeka noharian'Andriamanitra ho tena miavaka e. Indraindray tsika rehefa mandeha le fiainana, rehefa mandeha le fanamavomavony eny an-dalana eny dia indraindray ianao tena mieritreritra hoe za ty nge tsisy dikany e. Fa nefa n'izao manana tombam-bidy eo amin'Andriamanitra ianao. Genesis toko voalohany 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny
tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy, lahy sy vavy ny namoronany azy. Ka namorona anao Andriamanitra, tsy nataony ohatran'ny voary rehetra, tsy nataony ohatran'ny biby ianao, tsy nataony ohatran'ny zava-mahiry hoe misy, fa zao ny sahirana izy namorona anao. Ary tsy hoe zay endrika tianao ivoahana, fa zao noforonina ianao ho tahaka azy, ho tahaka ny endriny. Indraindray tsika rehefa hoe mandeha amin'ny nofo izay, dia efa zatra loatra amin'ilay hoentin'ny nofo izany, dia mieritreritra na tsika ka manameloka ny tenantsika sy manaratsy ny tenantsika hoe za moa dia mba inona e. Fa zao tsaro fa ninona faharatsiana ao anatinao, na vitanao na nataonao, zay lasa tsy maninona, fa manomboka izao no important amin'Andriamanitra. Tsaro fa misy endrik'Andriamanitra ao anatinao, no arian'Andriamanitra tahaka ny endriny ianao, ary Andriamanitra mbola miala nenina sy miandry foana hamoahanao an'izay endrik'Andriamanitra izay. Amen. Manaraka izany raisitsika ny Jaona toko voalohany Jaona toko voalohany 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Amen. Ianao zany efa noforon'Andriamanitra tahaka ny endriny, tahaka azy. Ary tsy hoe noforonina tahaka ny endriny ianao dia navelany amin'izao fotsiny, fa zao nataony ho tonga zanany ianao. Amen. Tsy ohatran'ireny hoe biby ireny hoe velombelona eny, fa ianao natsangan'Andriamanitra manokana ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia rehefa nanitsika, nadidritsika, dia zao mbola nanirahany an'izana amin'ny malalany indray. Raisitsika ny ao amin'ny Jaona toko 7:12 zay haitsika na ny sekoly alahady na club d'enfant ka mahay azy tsara hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Tsy mendrika tsika, nampiakarin'Andriamanitra aloha tsika tamin'ny voalohany, vovoka tsika, dia ny volavolan'Andriamanitra, ny foroniny tahaka ny endriny, dia nataony ho tonga zanany. Dia rehefa avy eo izay ohatrany hoe izay tsy hoe ohatrany fa izay voninahitra izay noentintsika tany amin'ny ota indray, dia zao mbola niala nenina tamintsika Andriamanitra. Natolo indray ny zanany hamonjy atsika. Dia tsy vitan'izay fa raisitsika ny Korintianina voalohany toko 7:15. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra: tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Ataoko hoe mety hoe sombitsombony izay voambarako izay, fa ataoko fa ampy izay ahafantaranao ny valeur izay nomen'Andriamanitra isanao. Zanak'Andriamanitra ianao, ary ankehitriny tonga tranon'Andriamanitra ianao, mitondra ny fanahin'Andriamanitra ianao. Dia aza atao tsinitsinina izay fanomezana be nomen'Andriamanitra anao izay. Tsy efa nanontany ve ianao fa maninona Jesosy no ekipenao be ohatr' izany? Fa maninona inona ny antony ekipenanao? Inona le antony niantsonanao, inona no andrasan'Andriamanitra aminao? Andriamanitra tsy miandry ninona hoe amin'ny biby na hoe amin'ny zava-maniry, eny aseny mamoa, fa ianao manokana misy andrasany aminao, misy ny antsony anao. Dia hozaraina amintsika hoe inona izay andrasan'Andriamanitra amintsika. Raisitsika ny Efesianina toko 4:1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany, izao mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsona izay niantsona anareo, amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny fahari-po
mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana fanay amin'ny feham-pihavanana. Ndrasa hvkl izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany, izao mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsona izay niantsona anareo, amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanay amin'ny feham-pihavanana. Nantsoina zany tsika tsirairay avy isam-batan'olona dia manana antso tsirairay, fa ao amin'izay fanefanana izay antsotsika izay dia mangataka ny tenin'Andriamanitra eto hoe eo amin'ny fiantsona izay niantsonantsika hozy izy dia tokony ataontsika le antso zany amin'ny fanetretena, humilité, amin'ny fahalemem-panahy, douceur na soumission. Zany hoe tsisy ady hevitra fa hoe rehefa zay aloha ny niantsonanao dia ataonao tsisy ady varotra kely. Ary fahatelo mifandefitra amin'ny fitiavana. Hozy izy ny amin'ny version teny français hoe vous supportons les uns les autres dans l'amour. Misy fotoana ao atokantrano ao tena hoe ohatra hoe amin'ny mpiara-manompo dia zao mora amiko ny mitsikitsikina manao zavatra tsy mety araka ny hafa, mora amiko ny mamela, fa rehefa ao atokantrano indraindray dia misy animosité na eo amin'ny samby vady na eo amin'ny vady zanaka. Kanefa izao mangataka ny tenin'Andriamanitra eto mba tena hoe mifandefitra amin'ny fitiavana. Amen. Amen. Raisitsika indray ao amin'ny Kolosianina. Kolosianina Kolosianina toko fahatelo Kolosianina toko fahatelo andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mitafifa amin-drapo sy fiantrana, fahamoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina ny malala. Mifandefery ka mifamela eloko ianareo, raha misy manana lahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompo, ny eloko no aoka mba hamelanareo eloko, tahaka ny namelan'ny tompo ny eloko no aoka mba hamelanareo eloko kosa. Ary aoka ho ambonin'izany rehetra zany ny fitiavana, fa feno fahatanterahana zany. Ary aoka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy, fa amin'izany ny antsonanareo ho tena iray, ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny firana, ary ny tononkira-panahy mira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo an'Andriamanitra. Ary na inona no ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany, ka misaora an'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Amen. Tsy haiko hoe araka ve ny zavatra tokony ataontsika araka io andinin-tsoratra masina io, fa ny tenin'Andriamanitra eto miteny amintsika dia mila mitafitsika famindrapo. Misy fitondran-tena zany tsy maintsy hoe avoakantsika. Mitafitsika famindrapo, fiantrana, fahamoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana. Rehefa mitafy an'ireo fotsiny ianao dia ohatra ny olom-boafidy n'Andriamanitra sady masina ny malala. Dia mangataka koa ny tenin'Andriamanitra eto mba hifandefitra tsika, hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra antsika, satria hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Indraindray tsika rehefa hoe coupable izay ohatra hoe tokantrano, fona tianao hoe voavela eo ny eo le fahatsoanao, fa tsika kosa manahoana rehefa mba diso tamintsika ny hafa.
tsika ve le ela be mila ifonana be na hoe mila andro makimaky mihitsy aloha zay vao afaka melanao fa zao zay tianao ataon'ny hafa aminao dia ataovy amin'ny hafa aloha. Amen. Mitady mikatsaka amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra tsika dia zao tsy maintsy mamely tsika tahaka ny namelan'ny tompo atsika. Amen. Ary eo ka ho amboniny izany rehetra izany eo sisy ny fitiavana fa feno fahatanterahana izany. Rehefa ao anatinao foana hoe fitiavana manome fitiavana foana dia zao fitiavana ho sisy ny tenin'Andriamanitra manarona ny ota rehetra. Amen. Rehefa mandeha amin'izany tsika dia zao manapaka ho azy ao am-pontsika le fiadanan'Andriamanitra ary mampanjaka ny fiadanan'Andriamanitra io ny netsoantsika koa. Mampanjaka ny fiadanan'Andriamanitra ao atokantranonao, eo amin'ny asanao, eo amin'ny fanomponao. Amen. Ary tanteraka an'izany be dia be ny persécution, be dia be ny perturbation fa zao ny tenin'Andriamanitra no aoka hitoetra betsaka ao anatintsika. Amen. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Josoa tamin'ny izy andeha haka ny tany Kanana dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Josoa toko voalohany 15 amin'ny anaran'i Jesosy hoe aoka tsy ala amin'ny vavanao ity boky lalàna ity fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia alavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Amen. Tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Tsy haiko hoe inona ny olana mahazo anao fa tsika rehetra samy misy hatrehana kely daholo fa zao raiso le tenin'Andriamanitra, saintsaino le tenin'Andriamanitra, ataovy ao am-po le tenin'Andriamanitra, iaino le tenin'Andriamanitra fa izy Andriamanitra efa niteny taminao fa zany io sisy no hatanterahany lalantsika ary ho ambinintsika. Amen. Amen. Iaino le tenin'Andriamanitra reto iaino fotsiny le tenin'Andriamanitra. Amen. Raisitsika indray ny ao amin'ny Petera voalohany toko 2. Petera voalohany toko 2 andininy 1:20 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ry malala mananatra anareo satria vahiny sy mpivahiny anareo fa dio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy ireny ary aoka ho tsara ny fitondrantenanareo eto amin'ny jentilisa mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitany asa tsara ataonareo dia izay hanendrikendrehanareo ho mpanao ratsy. Mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra mba ho tsara fitondrantenitsika satria marina ilaina mitory tenin'Andriamanitra fa ilaina mihoatra hoe ny zavatra tohitsika iainantsika. Alohan'ny tohitsika tenin'Andriamanitra dia zao za koa ao anatin'izany alohan'ny tohitsika tenin'Andriamanitra dia hoe iainako hitantaratra amiko ve ny zavatra zaraiko. Fa maninona be dia be ny olona tsy resy lahatra amin'ny hoe fanarahan-dia amin'i Jesosy. Fa maninona ny mbola ianao foana ny tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa aiza le ankonana satria mety anisany izy mety hoe asehoanao ao atokantrano ve Jesosy. Ny olona amin'izao fotoana izao tena efa leo bala ho azy fa zao ny olona te hahita hoe inona ny zavatra miovy eny aminao dia izay izy vao manaiky hanaraka anao. Moa ve fitondrantenanao mahasarika ny olona ka hampatonga azy ho tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, mampatonga azy angetaetan'izany Jesosy torinao foana izany. Aoka ny fitondrantenantsika tena hoe ho tsara ny antsontsika tena hoe ampiseho an'ilay fitondrantena. Tsy hoe mba mitantara problème aminao ny olona dia avy eo ianao excuse hoe hitondram-bavaka tsika groupe d'intercession fa zao problème nianina dia lasa fiainan'olona mifantatra le groupe d'intercession
tsy fantoka amin'ilay intercession izy fa le fiainan'olona andray izany ve ny fiainan'iny tokony hanana fitondran-tena tsara tsika amen amen rehefa tonga eo aminao ny olona na ampahitan'Andriamanitra zavatra tsy mety ianao dia mandoale dia mivavaha fa aoka tsy mivavatsika no anala-baraka na anao diffamation fiainan'ny olona amin'ny hafa amen tsy sitrapon'Andriamanitra zany raha mamaky ianao ao amin'ny salamo toko salamo 5:20 dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao fa kiky vetivetika fa na dia tsy tato ako le izy ohatra ny tsy arotro kely salamo 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy ny tenin'Andriamanitra iza no hitoetra ao amin'ny tabernakelinao iza no oninao atendrombohitra ao masina izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy sady misaintsaina ny marina ny fony tsy manendrikendrika amin'ny lelany sady tsy manisy ratsy ny sakaizany ary tsy manao izay hafa-baraka ny namany amen militsika mitandrina ny vavantsika mitandrina ny saintsika mitandrina ny fotsika mba hahatratra ny fankasitrahan'Andriamanitra amen Korintiana voalohany toko 7:20 alohan'ny hidirantsika amin'ny manaraka dia izao ny voalaza aoka ny olona rehetra samy hitoetra amin'izay toetra efa ny antsoina azy ihany le toetra eto voasokatra eto dia hoe état na condition ny antsoin'Andriamanitra anao aoka ny olona rehetra ozy samy hitoetra eo amin'izay toetra efa ny antsoina azy avy inona ireo toetra ny antsoina antsikaray avy hiditra amin'izay zany tsika amin'ny ohatran'ny hoe isan'andininy ho an'ny vehivavy ao atokantrano efa haitsika tsara manatanteraka sisany petera voalohany toko 7 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy ary toy izany koa ianareo vehivavy maneke ny vadinareo mba ho voataona ny fitondran-tena ny vavy izy na dia tsy amin'ny teny azy ka tahiny misy tsy manaiky ny teny rehefa hita ny fahadiovan'ny fitondran-tenanareo amin'ny fahatahorana ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany toy ny firandranam-bolo sy ny firava-bolamena na ny fiakanjona fa aoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety ho loha dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo masin'Andriamanitra fa tahaka izany ny ravahan'ny vehivavy masina fahiny izay nanantenan'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny dia tahaka ny Sara izay nanaiky any Abrahama ka nanao azy hoe tompoko dia zanany ianareo raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona amen tsika vehivavy zany ny antsoinantsika voalohany tsika vehivavy manambady dia anaiky ny vadintsika indraindray mety misy zavatra be dia be tsy mampite anaiky fa zao ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahalemena izay le hoe douceur soumission manaiky tsika amen tady ny fankasitrahan'Andriamanitra tsika dia izay fotsiny arahana manaiky ny vady amen raisitsika indray ho an'ny lehilahy petera voalohany toko 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy ary toy izany koa ianareo lehilahy miara mitoetra aminy amin'ny vavy araky ny marina manaja ny vavy tahaka ny mety atao amin'ny fanaka malemilemy kokoa sady mpiara mandova ny fahasoavan'ny fiainana mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo amen tenin'Andriamanitra eto manam-pirofo fa ny lehilahy rehefa manao erisetra amin'ny vehivavy ny lehilahy rehefa tsy tia ny vadiny dia izao voasakana ny fivavahana mety manana toerana ambony ianao fa nefa tsy manaja nyity zavatra ny antsoin'Andriamanitra anao ity dia voasakana ny fivavahanao ho an'ny lehilahy ihany ao amin'ny Efesiana toko 5:15 dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolora ny tenany hamonjy azy amen
amen ny lehilahy. Kolosiana 3:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Eto amin'ity faran'ity manokana dia tena mila an'le voasoratra ato amin'ny Efesiana 4:1-7 ty ny lehilahy amin'le hoe amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana. Ataonay vehivavy zany misy an'izay mampahasosotra izay. Fa zao ianao mila manana an'le faharipo. Samy manana ny andraikiny angentsika e. Fa mijoro fotsiny ao amin'izay niantsonantsika. Amen. Misy koa ny antsoina ho antsika zanakam-panahy. Raisitsika ny ao amin'ny Efesiana 4:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, manekeny raisy reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany. Rehefa miteny zany ny mpanompon'Andriamanitra, na ianao no iza dia zao manaiky tsika satria zany no ankasitrahan'Andriamanitra. Dia ozy izy ny Kolosiana 3:20 hoe ianareo zanaka manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fa ankasitrahana ao amin'ny Jesosy zany. Amen. Ho an'ny zanaka indray ny zanaka Efesiana 3:1-7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe manajany raisy ny reninao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana mba hitasoa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Amen. Efesiana 3:1-7 ho an'ny ray aman-dreny. Tsy hoe tsika ray aman-dreny ao an-tokantrano dia mibaikibaiky fotsiny, fa misy koa ny etsonantsika vis-à-vis amin'ireo zanatsika. Ary ianareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizina sy ny fananaran'ny tompo izy. Dia miampy ao amin'ny Kolosiana 3:1-2 manao hoe ianareo ray aza mampahasosotra ny zanakareo fandrao mamoy foy izy. Tsika indraindray manana autorité izay ny ray aman-dreny, dia indraindray ny teny mihoatra, teny antena koa amin'izay, dia indraindray maratra ny zanakitsika. Fa zao izay ny anton'le fanahy masina ato anatintsika mba hampianatra antsika hanana an'le fahalemem-panahy, mba tsy hampatonga ny zanakitsika ho tafitohina raha tokony handrosa. Marina fa mety hoe fitiavana, fa ny zavatra rehetra ataontsika amin'ny nofo dia tsy mety. Fa raha zavatra rehetra ataontsika amin'ny fanahy, manintsy tsika amin'ny fitarihan'ny fanahy masina dia tafatsangana. Amen. Ho amin'ny mpanompo izany tsy hoe andevo, fa tsika rehetra izay hoe ao ambany fahefan'ny olona anankiray. Dia zao Efesiana 3:1-5 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo mpanompo manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny fahatahorana sy ny fangovitana, amin'ny fahatsorany fonareo toy ny fanekenan'i Kristy ihany. Tsy amin'ny fanompona eo imaso tahaka ny mpila sitraka amin'olona, fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo. Amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny an'ny tompo fa tsy amin'ny olona, satria fantatrareo fa izay soa ataon'ny olona rehetra no raisiny amin'ny tompo, na andevo na tsy andevo izy. Amen. Mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra eto rehefa manao ny asa tsika, manao ny fanompontsika, ninonina ataontsika dia zao aoka tsika tsy hanao fanompony maso. Aoka tsika tsy haka 19, fa raha haka 19 tsika dia aleotsika haka 19 amin'Andriamanitra. Satria amin'ny fotoantsika mitady sitraka, misy foana mitaky mihoatra foana ny hafa,
dia ho ekaka ihany tsika fa aleotsika manao ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra na hitan'ny olona na tsy hitan'ny olona na misy bravo na tsisy bravo dia ataovy tahaka ny ho an'ny tompo dia aleo ny tomponao no hamaly anao arak'izay nataonao. Amen. Amen. Raisitsika koa ny petera voalohany toko faharoa. Petera voalohany toko faharoa 9:20 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy mahakasika ny mpanompo ihany io. Ianareo mpanompo manekeny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany fa ny saro-boko. Fa izao ny ankasitrahana ka misy zay aloha hijanona eo tsika. Misy fotoantsika manana an'izao fanamarina teny izao. Les patrons ange, les responsables ange, tena kizitina be. Izy ange tena nasoa ataonao na ratsy ataonao ohatra ny jamba miasa kafozana. Fa zao ny tenin'Andriamanitra eto dia hoe manaiky ny tompontsika amin'ny fahatahorana, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany fa ny saro-po. Amen. Tsy tokony hisy fimonomonomana zany ao am-bavantsika. Tsy tokony misy zany ny hoe hitokona satria tsy rary ny nataon'le mpampiasa anahy fa zao miaritra ianao. Sisy ny tenin'Andriamanitra izay miaritra amiko hanamboninahy miaraka amiko. Amen. Dia miaritra ianao satria ahoana moa no ahafantaranao mety ianao ange no andrasan'Andriamanitra hampitsangana ny olona. Mety ianao ny fitaovana noho n'ilay fiaretanao dia lasa voavonjy ny olona. Dia hiala ve ianao? Dia himonomonina ve ianao? Dia aiza ny fankasitrahan'Andriamanitra? Efa mihoatra loatra ny nataon'Andriamanitra ho antsika. Toy izantsika ao amin'ny 10:10. Fa izao no ankasitrahana, ka misy olona mitondra alahelo ka mandefitra ny tsy marina noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra. Fa inona ny laza? Ka tahiny kapohina noho ny fahantsoana ianareo ka mandefitra amin'izany. Fa ka tahiny manao soa kosa ianao ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany ny sitrak'Andriamanitra. Izay ny sitrak'Andriamanitra ho antsika, miaritra amin'ilay tsy rarintsika. Fa zao Andriamanitra ange tsy jamby ka hoe tsy ahita amin'ny fahorianao, fa zao valiny foana ianao rehefa tonga amin'ny fotoana fa ny sarobidy amin'Andriamanitra aloha dia iny olona iny. Amen. Fa ho amin'izany ny antsoina anareo fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany, izay tsy nanotakory. Kristy tsy nanotakory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany, ka nitevatevaina izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy nandrahona fa nanolotra ny adiny ho amin'ny mpitsara marina, ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho faty amin'ny ota isika fa ho velona amin'ny fahamarinana, ary nidiakapoka taminy nahasitranana anareo. Fa efa nanito ny ondry anareo nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo grâce amin'Andriamanitra. Amen. Dia raha ohatra tsika nandray an'izany fahasoavan'izany mahaimaim-poana dia tsy tokony koa ve tsika anao izay azontsika atao mba hahatonga ny hafa ho voavonjy. Amen. Mangataka amin'ny fanahy masina mba tsy hoe ho lany fotoantsika miaino eto fotsiny, miaritra eto fotsiny, fa mangataka amin'ny fanahy masina mba tena hoe ho tonga fiainantsika izany, ary tena hoe tsy voatery ianao hitondra titre hoe pasteur na hoe bishop na hoe apôstôly na hoe mpaminany na hoe tsy fantatro, fa zao ianao sy ny fitondrantenanao dia afaka apiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ho an'ny olona rehetra dia raisitsika ny Efesiana 9:9
andininy fa 7 toko fahenina andininy fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Aky anareo tompo ho an'ny tompo indray ty, aky anareo tompo manaova toy izany amin'ny kosa ka tsaharo ny fandrahonana satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra ary tsy misy fizahan-tavan'olona aminy. Indraindray tsika misy olombelona miasa amintsika adiditsika dia indraindray tsika satria ve tsika manam-pahefana dia manapatra amin'ny fahefantsika. Tsaro fa ny tomponao le tomponao io tompony koa, malahelo ny tompony ka ohatra ka hampahorinao izy. Aoka tsika zany andeha amin'izay ny antsoina tsika tsirairay avy. Peteka voalohany ho an'ny tompo ihany, peteka voalohany toko faharoa andininy fa 13 ka hatramin'ny fa 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tompo dia ho an'ny olona rehetra azafady, ho an'ny olona rehetra. Ary noho ny tompo dia maneke izay rehetra voatendry ny olona na ny mpanjaka satria ambony izy na ny mpanapaka satria ny rahany amaly izay manao ratsy izy fa hopidera izay manao tsara, fa toy izany ny sitrapon'Andriamanitra ampanginanareo ny tsy fahalalan'ny olona adala amin'ny fanaovan-tsoa, fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra amin'ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa toy ny mpanompon'Andriamanitra. Manaja ny olona rehetra, tiavany rahalahy, matahora an'Andriamanitra, manaja ny mpanjaka. Dia raisiko vetivetika ny atao amin'ny Romanina toko 13, Romanina toko 13 andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay any amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ianao manohitra amin'ny fahefana izay napetrak'Andriamanitra dia manohitra an'Andriamanitra ianao. Ao anatin'izany fanoherana an'Andriamanitra izany dia tsy mahatratra amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra ianao. Amakanantsika ny androany dia ity misy fampirisihana izay nataon'ny Petera, ataon'ny Petera voalohany andininy fa 3 manomboka amin'ny andininy fa 9 ka hatramin'ny fa 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Farany miraisa saina ianareo rehetra ka miarao ory, fankatiava tahaka ny mpiralahy, famindra fo manetretena, tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanakatsiana ny fanakatsiana, fa aoka hisaotra kosa satria ho amin'izany ny antsoina anareo mba handova fitahiana. Fa na iza na iza maniry fiainana sy tahita andro soa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka. Ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy, fa ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny miainy ny fitarainana, fa ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Amen. Mino somatoka fa nandray zavatra ianao ary mangataka mafy amin'ny fanahy masina mba ho tonga fiainanao ny teny voaray androany. Ndao tsika hitsangana, hivavaka tsika, angataka amin'Andriamanitra mba ho tonga fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe very fotoana teto fotsiny ianao fa tena hoe nandray fiainana satria nandray tenin'Andriamanitra. Asandrato mivavakantsika. Ray masina tsara indrindra kanay amin'anaran'i Jesosy mankasitraka fenoanao indray izay Jesosy ny amin'ny teninao. Jesosy teninao dia fiainanao anay. Mangataka izay Jesosy aoka tsy ho zatra miaina. Mangataka izay Jesosy lala ary hitandrina izany fiantsonana izany satria ao anatin'izany Jesosy ny fankasitrahanao. Mikatsaka mafy ny fankasitrahanao izay Jesosy mba tonga hahasoanao Jesosy, tsy hoe ho voninahitra, tsy hoe amin'izay
tafana hoe amin'izay zay misy valim-bavaka andrasanay fa amin'izay zay mampifaly anao ary ho tena faly anao ampandrosanay satria mpanompo mahasoa anao zay. Jesosy aoka isa maraina zay raha mifo dia hivavaka aminao hiteny mba ahasoa anao ary ho tonga ahasoa ny hafa koa. Mankasitraka feno anao zay Jesosy amin'ny anaranao mavontsy no angatahanay izany. Amen. Tehakintsika andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Nao tsika tiaka mafoan Jesosy mino ahako fa niteny taminao Jesosy tamin'ny alalan'ny mpanompony. Raha neno tsara ianao dia tena hoe natao atsika le fotoana. Tsy natao an'le any an-tranonao aza mieritreritra le any an-trano. Fa za nandray teny androany, za no hitsiny teny androany, za miditra ao anatin'ny lasitra ny teny androany. Dia rehefa nomenao le fotsotra tena hoe andray an'le teny dia azo antoka zato isan-jato fa marin'Andriamanitra. Amen. Tsy mila hoe mitsodrano anao hoe mandehana fa zao maninona fa rehefa raisinao Andriamanitra dia mamoaka ny fahatsaran'Andriamanitra ianao. Rehefa feno fankatoavana ianao dia ho hita eo amin'ny fiainanao fiainan'Andriamanitra. Amen. Hoy izy mpanompon'Andriamanitra teo hoe tena ny antom-piantsoana antsika dia ny hamoaka amin'ny vokatry ny fanahy raha fitiniko ilay izy. Aza mamoaka amin'ny vokatry ny fanahy ho an'ny hafa fa satria izay ny angatan'Andriamanitra dia avoay fotsiny ilay izy. Aza mieritreritra hoe amin'izay mba milamina, mba tafa, mba mahazo vady, mba ndao hikatsaka amin'ny fankasitran'Andriamanitra. Ny anton'ny antsoina antsika dia hifanena amin'ny fankasitran'Andriamanitra, hamoaka amin'ny vokatry ny fanahy, mandefitra, manakombona vava, fieritreretana ny fankasitran'Andriamanitra. Dia mila miaina ny tenitsika, mila miaina ny tenitsika, mandeha ao anatin'ny teny, mitoetra ao amin'ilay condition izay niantsoan'Andriamanitra antsika. Tena hoe ny vehivavy manaiky ny vadiny sans condition. Ny lehilahy tsy manisy erisehatra amin'ny vavy. Ny zanaka ampanahy rehetrarehetra manaiky, toe-potsotra fotsiny. Mosesy rehefa dadabe ny tenen'Andriamanitra hoe ataovy izao ry Mosesy. I Abraham efa 40 taona hoe andany ianao atao didipotra. Tonga dia ozy izy hoe ok, tonga dia salune ny Abraham. Tonga dia naka tamin'izany mety mbola tsisy antsy fa tonga dia vato ny drangitana dia tapahana dia samy miala. Mino aho fa Abraham kely be da be antsika androany. Izay tsy tian'Andriamanitra dia ho foraintsika daholo. Vitanao zany, vitantsika manaisotra an'izany miaraka amin'ny fanampiany fanamasina. Matoa Andriamanitra mandefa teny dia misy vokatra amin'ny fanaraka amin'ny teny ao. Efa ao anatinao ilay vokatry ny fanahy fa avoay fotsiny. Aza manamafy fo, aza mandeha amin'ny saina hoe ka iza nge, ka iza nge, ka za nge manaiky, ka za nge manaiky. Misaotra an'i Jesosy tsika ny amin'ny fitiavany. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Ndao anaiky maty antoka noho ny amin'i Jesosy tsika. Fa matiny amin'ny nofo fa velona ao amin'i Jesosy. Rehefa manaiky anao ho fatiny amin'ny nofo dia mahazo aina be Jesosy eo amin'ny fiainanao. Tsy maninona izay mitranga eo fa Jesosy faly mahitanao mandefitra. Mety ozy izy le teny vakiana farany teo hoe na amin'izay saro-po ary dia meteza foana, meteza foana. Fa mino aho zao fa androany misy olona saro-po manodidina antsika mba hamoahantsika an'ilay izy. Andriamanitra mitaky vokatra eo amintsika, mitaky vokatra eo amintsika Andriamanitra dia mba kodikody amin'izay. Oay ty le eto le Andriamanitra le miandry eto Andriamanitra te amin'ny fankasitrahana izy pasteur Rodolphe fa hoe Andriamanitra izy rehefa mandefa teny dia ao aorianan'le teny dia miandry Andriamanitra hoe eo amin'izay le zanako eo fa hamoaka an'le izy dia efa ty le kopy ty eo amin'izay dia mahita fa androany hibatakopy daholo tsika. Tsy mifarany ty androany ty raha tsy mibatakopy ianao. Alleluia. Mifanena amin'ny fankasitran'Andriamanitra ianao. Amen. Andao tsika anao fanatitra tonga dia alefantsika mifanatitra ao anatin'izany ny filazana dia hoe fotoanantsika amin'ny zoma amin'ny 4 trampokon'olona Analakely. Amin'ny 4 manasanamana mitondra vahiny hoentiny ankonana aoka ho voataonany fitondrantenanao ny ankonanao. Amen. Atomboka eo amin'ny ankonana aloha le izy. Zoma amin'ny 4 trampokon'olona Analakely zoma fanotronana sabotsy maraina amin'ny 7 maraina eto ny fotoanantsika amin'ny 7 hatramin'ny 5 eto fidirana indray ihany dikan'izay dia mba amin'ny 7 hatramin'ny 5 rehefa feno ny toerana dia feno ny toerana
Aleloia. Tongava miaraka amin'ny kasibosy atsao ny elanelana miezaka tsika tsy mifampitakosona be dia ho fitandrona ny fahasalamantsika tsirairay avy zany sy mifanajana ny lamina izay napetraka amin'ny fanjakana ihany koa. Mila manaiky mpitondrotsika. Aleloia. Manaiky hatramin'ny zavatra farany majinika indrindra fa ho tahian'Andriamanitra ianao mahita ako fa mety ny zavatra rehetrarehetra satria ny fonao efa mankatohan'Andriamanitra. Amen. Mbola tsy mitranga le izy dia izay le tenen'ny pasteur zao foana hoe miomana mialohan'ny fotoana. Miomana ako niza mifanena amiko andraony na mitsikitsika izy na mitsikitsika dia za andefitra foana. Na mikizitina izy na tsy mikizitina dia za nakombona vava foana. Vao supérieur na inférieur tsisy an'izany fa tonga dia niza mifanena amiko dia mamoaka toe-po malemy fanahy foana. Niza mananina dia manaiky foana. Isisika busy androany maika ho tara. Mandefitra andao ary andao fa misy bus malalaka be ao arinao natokanao anao. Amen. Pratika faran'izay tsotra zany fa ho tahian'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Ndao tsika hitsangana isotran'i Jesosy ny amin'ny fotoana androany. Ankasitrao Andriamanitra fa niteny taminao izy. Le teny teo tsy teny anidina fa teny avy any amin'Andriamanitra amolavolana ny toe-poko sy ny toe-ponao mba hifanena amin'ny fankasitran'Andriamanitra. Misy planin'Andriamanitra efa tsara be vao homanao anao androany fa tenenao Andriamanitra Jesosy androany le fotoana hifanenako amin'ny fankasitrahanao. Androany Jesosy ireo toe-po miazona rehetrarehetra tsy hifanena amin'ny fankasitrahanao dia raisiko ny fanapahan-kevitra androany Jesosy tsy akaiky atao amin'ny fiainako tsony zany. Aoka Jesosy tena hoe ireagira mafy atao anatiko. Ny teninao Jesosy anohitra ireo fakapanahy, anohitra ireo toe-po tsy milamina rehetrarehetra androany dia amoaka amin'ny vokatry ny fanahy, amoaka fandeferana androany, amoaka fahalemem-panahy androany, amoaka toe-po manaiky Jesosy, manaiky hotariana naiza Jesosy rehefa misy fandaminana dia natao anaiky an'izany Jesosy. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny teninao fa fahamarinana zato isan-jato zany ary lalana tokana hifanenanay amin'ny fankasitrahanao zany Jesosy. Androany Jesosy teneny Jesosy omeko ny toe-po mankasitraka anao Jesosy, omeko ny toe-po manaiky anao, omeko ny toe-po tadiavinao Jesosy. Amoaka amin'ny vokatry ny fanahy androany, amoaka fahalemem-panahy androany, amoaka fahamoram-po androany, hifanena amin'ny fankasitrahanao androany Jesosy. Androany Jesosy tonoko ny fiarovanao ho amin'ny tsirairay avy, tonoko ny ranao mandrakotra ny tsirairay avy, tonoko Jesosy ny fifantohany tsirairay avy tsy hiala ao aminao sy tsy hiala ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mety maro ny fakapanahy androany fa ny fanamasina dia mipitsika mandrakariva hoe ty le toe-po avoaka, eto mihitsy ianao le amoaka an'le izy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy tsarovy ny tsirairay avy androany Jesosy, tsarovy amin'ny famindraponao, tsarovy amin'ny fitiavanao ary aoka amoaka ilay toe-po tadiavinao ny tsirairay avy amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen, amen. Tahin' Jesosy daholo mahita fa mety ny zavatra rehetrarehetra satria ianao amin'ny le toe-po takian'Andriamanitra. Amen. Zarao ny fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoza ho fa ny fahasoavan'Andriamanitra